Tontosa soamatsara ny Croisade Fanasitranana sy Fanafahana izay niarahana tamin'ny Dr Paul Becky Enenche ny faha 14, faha 15 ary ny faha 16 Aogositra lasa teo tetsy amin'ny stade Alarbi. From nation to nation for crusade. Nafana dia nafana ny fotoana rehetra. Feno fanatrehan'Andriamanitra ny toerana. Mitotro salvation. Ele kasika pamtsena. Mitotro kile. Kasika fanasitranana. Mitotro lehibe. Kasika fanafahana. Ary maro be ireo nandray fanasitranana, fahagagana ary fanafahana. Well, all of sin at all. Na tena tsy mahita mitsy na tsy mahita tsara. If you close the left one now, raha kipinao zao le akavia, and you look at me here, mijery anazy ianao, you will be able to see. Makanesa ty aloha ty makanesa. That eye that was not seen is seen Le now. maso tsy nahita efa mahita zao. Yes, I want to see that particular person. Tiako hita zay olona manoka zay The right eye was done. tananao. And Father, in the name of Jesus, Ray amin'ny anaran'i Jesosy. I take authority Mandray fahefana over the spirit of blindness, amin'ny fanahin'ny fahajabana. retinal detachment. Lose your grip on the eyes. Iala amin'ny tananao. In the name of Jesus, Jesus. I command Amen. all those who couldn't see before, Zay tsy nahita teo aloha. remain standing. Mitsangana ihany a. Look at me here Jereo azy ao. Izy anankiroa. and see what I do. Jereo zay ataoko. Do what I do Ataovy zay ataoko. from where you are. Nany am'zay misy maso maro be sika. Give the Lord a shout of victory. Iorakoraka fanesena ho antompo e. Iembolana lasa. He began to feel pain in his chest. Nanomboka anaty tsapa fanantenana izy teo amin'ny tratrany. He went to the hospital Tena kany amin'ny hôpitaly izy a. and got an X-ray. De nanao an'ny radio zany. Oh, and this is the history they gave him. Yes, sir. He came today. De rehefa tonga teto izy mbola atao le fanantenana. As the man of God prayed, De mivavaka le he lelan'Andriamanitra. said the piercing pain disappeared. De tonga de niala le fanantenana nanindrina be anazy. Emotion. Tena feno be mifony a. Say thank you, Jesus. Tenene misaotra Jesosy eo. Give the Lord a praise. How was she blinded? Ray volana zay izy tsy nahita. Which eye? Iza masonao tsy mahita mama. Tondroa eny masonao tsy mahita. Oh, cataract on this right. Misy katarakta zany. God has healed it. Fa zao sy tran'ny tompo. Mama, can you close this? Tapeno hoe le masonao mahita. De mahita navy enao. Tell her to follow me. Arao hoe za, arao hoe izy. Arao izy, arao izy. Arao izy. I tested her with fingers. Everybody have At this moment, there is going to be the healing of all manner of paralysis. Tirena ty zany ohatrany hoe tafiam-pamosavy. Wait a minute. It's an abdominal condition. De zao zany a nisy fivitosana be teo amin'ny Like something kibony. was growing in there with Misy zavatra mitombo zany teo amin'ny kimbony ary nisy fanantenana. Tonight, it has Androany gone. hariva In lasa the name tantera of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. What the witch Today, as well, every satanic force that has oppressed your life, with affliction, with sickness, with poverty, it shall be arrested in the name of Jesus. Madagascar, arise and shine. For your light is come. Anisan'ny nanamarika amin'ny fotoana ihany koa ny fiofanana ho an'ireo mpitarika ara-panahy maro. Le menton amin'ny fitariana. to do well? Le fanampinanao tsara. Avotsika eo aminazy amin'ny anaran'i Jesosy. Nizarana fampianarana ary nampitana hery sy ny ositr'Andriamanitra. Generation will remember you for good. Rehefa hiala eto amin'ity tantena ho tsaron'ny taranakao amin'ny tsara. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny nahatongavan'i Dr Paul Enenche na natontosany Croisade Fanasitranana sy Fanafahana. Manaraka indray izay manolotra anao ny événement hafa eto amin'ny MCTV.